Azantsika teo aloha ny amin'ny trangam-piarahamonina indry fa mbola maizina dia fa maro ihany koa no hita mitandahatra eny amin'ireny centre d'immatriculateur fanaovana ny taratasy fahazoan-dalana amily fiarakodia ho lasa biometrika ireny, eo ihany koa ny carte grise. Mitombo hatrany ihany koa nefa ny trangana kolokolo rehefa misy tahaka izao ny filaharana natanteraka antota taratasy iray, noho izay indrindra no natonga ny tompona andraikitra analava ny fotoana indray, anitatra ny fotoana indray zany hatramin'ny faran'ny volana desambra 17 ahafahany rehetra manavao indray ny taratasy fahazahoana mamily fiarakodia ho lasa biometrika, eo ihany koa ny carte grise biometrika. Toy izao ny fanazavana mifanandrify amin'izay. Ny hemitra fanondro ny fepotona farany fanovana ireo taratasy fahazahoana mamily fiarakodia na ny permis de conduire sy ny carte grise teo aloha ho lasa biometrika. Raha ny fepotona farany nomeny ministerany atan sy ny finjaram-pahefana dia ny 1 martsa ho avy izao no farafanovana izany. Manana 9 volana indray ny rehetra ahafana mamadika izany eny anivon'ireo fobe-toerany ny centre immatriculateur manerana ny nosy. No ireo olona marobe tsy mbola navita namadika izany anefa dia namoaka note ny teo anivon'ny ministerany atan sy ny finjaram-pahefana izay mitondra ny laharana 720 tipika mid bar SG androany alarobi 12 martsa 2012 fa ireo rehetra mbola manana sy mampiasa ireo permis de conduire sy carte grise teo aloha dia mbola manana hatramin'ny 30 desambra 2012 amadiana izany ho biometrika. Aorian'io fepotona io dia tsy manan-kirintsony ireo permis de conduire sy carte grise taloha manerana ny Madagasikara. Raha ny fanazavana izay voaray dia antony iray nanalavana ny fepotona ihany koa ny fisorohana ny kolokolo amin'ity fanovana ny permis de conduire sy ny carte grise ho biometrika ity satria dia misy amin'ireo mpanao ratsy no manararoatra izany. Eo ihany koa ny fanenana ny filaharam-be milahatra laharana isan'andro ho andreo mikarakara ny antota taratasy rehetra ty amin'ireo centre immatriculateur manerana ny Madagasikara. Tao anatin'ny volana maro tokoa izay dia filaharana tsy mifankahitana ny hita teny amin'ireo fobe-toerany centre immatriculateur manerana ny nosy. Ho an'ny teto andrenivohitra manokana dia misy amin'ireo olona mihitsy no miarotoro milahatra sy miandry ny fizarahana laharana. Eo ampetrena izay asa izay indrindra sy anampiana ny vahoaka amin'ny fanovana ny taratasy ny fiarakodia dia tsy mikely soroka ny ministera tompona andraikitra. Fepetra noraisina ny fidinana ifotona eny amin'ireo ivitoerana enina fikarakarana ny taratasy ny fiarakodia sy ny eo anivon'ny direction de l'administration du territoire ny ministerany atan sy ny fitsinjaram-pahefana manerana ny Madagasikara. Eo anatrenyity fanalavam-potoana ity dia hita soritra fa anala ny fahasairana ny rehetra tokoa izany.